raha ny tranga-na fitsaram-bahoaka manokana dia nisesisesy tokoa izany tato ato indrindra tany amin'ny faritra sasan-tsasany teto amin'ny nosy izay lasa mateti-pitranga mihitsy raha dinihina manao ahoana tokoa ary ny fahitan'ny olom-pirenena izany zavatra izany samy nampisheo ny heviny tokoa ireo olona sendra anay teny mbanana teny mahakasika indrindra izay resaka fitsaram-bahoaka izay kosa le tena tokony andraikitra dia raha ihany le izy ohatra hoe avoaka foana isaky ny mpafidy-trano nefa manao ratsy zika zay sy safanalika dama fandraisana andraikitra ny tena tokony andraikitra ihany mba olana voaloham-bola aloha jeriko anazy ohatra hoe indraindray masy le fitsaram-bahoaka indraindray miterika fotsiny tsy mety le izy fa raha ohatra hoe tena nanao an'le izy ohatra hoe nanao miverimberina fitsaram-bahoaka aloha tsy misy tsy diso e fa tsy dia mbola misy lalàna koa hoe tokony hamonoana mono dia miankina amin'ny fitondram-panjakana miankina amin'ny tsirairay tsy misy tokony hoe hamono vonoina zany le olona satria ao anatin'ny fahaveserana no lefa ny fiainana efa sarotra nefa le olona zany mbola afoko anatena azo moramora n'le fansasarana dia tesitra ny olona dia zay mahatonga le olona tena hamono tsy tanan'le olona tsiny zany ny fihetseham-pony